Fiatanana tompon Jesosy daholo mifanona fiatanana fontsika amin'ny alalan'ny pejy isaky mifankahita na mifanoratra dia fiatanan'ny tompo antononiko aminao taky ny hamononanao an'izany amiko ihany koa. Miara-manaiky isika rehetra fa tsy mora ny manaratia an'i Jesosy Kristy. Eny fa na dia efa nandray ny voaloham-bokatry ny fanary isika, ny fanahy masina izany, dia tsapa foana izay akasarotana ny amin'izay hoe lalam-panompona ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra izay. Ny anton'izay dia satria ny Baiboly efa nampianatra antsika fa ety amin'ity zao tontolo zao ity hoy ny Baiboly no ahitantsika fahoriana fa nanome assurance antsika ny soratra masina ny amin'ny hoe nefa matoki fa Jesosy ilay efa nanolorantsika ny momba antsika rehetra sy efa nikehtsika ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika. Assurance antoka izy efa naresy izao tontolo zao. Amen. Dia mino aho fa mahatsapa an'izay ihany koa ianao miaina an'izay ianao raha lasa ranabavy izay mifampahery amiko foana eto amin'ity pejy ity sy mifampahery amiko amin'ny alalan'ny soratra masina hoe tena tsapanao mihitsy ao anatinao izay assurance izay rehefa mandalo akasarotana ianao. Zay mantsy ny tsy itovizantsika amin'izao tontolo zao. Zay no tsy mahamira antsika amin'ny olon' zao tontolo zao satria isika manana an Jesosy Kristy ato anatitsika. Dia rehefa mandalo ady isika dia i Jesosy Kristy ilay ato anatitsika no miady ho atsika. Ekena fa misubira ny vatantsika, misubira ny émotion antsika, ny sentim-pontsika, ny tontolon'ny nofo rehetra zany miankesy an'ilay koa. Fa kosa ilay herin'ny filazon-tsara, ilay asan'ny fanahy masina, ilay Kristy Jesosy velona ato anatitsika mirassurer atsika ary miteny any amin'ny conscience atsika, any amin'ny fahatsapana lalina izay tsy ananan'ny olona hafa, ananany ihany fa ilay fahatsapana miaraka amin'i Jesosy no asongadiko amin'izay fanazavana izay, dia miteny mampahery atsika Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Surtout tena rentsika mihitsy fa hoe miady ho atsika ny ao an-danitra ao ary amin'ny fotoana tena hoe tafalatsaka anaty impasse isika sady témoignage ihany no partage fifampaherezana ihany koa satria en même temps za mizara aminao sady mitémoigner aminao dia mandray fampaherezana ihany koa. Tena tsapanao mihitsy sœur sy frère hoe rehefa ao anaty impasse ianao tena hoe tsy manana moyen intsony dia misy révélation, misy teny, ny herin'ny teny, ilay voninahitran'Andriamanitra tsy toa, ilay gloire ny avo indrindra miseho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy miteny ao anatitsika izay ilay fahavelomany teny, herin'ny filazon-tsara mi-apporter solution antsika, mi-réconforter antsika ihany koa amin'ny fotoana hoe mila fampaherezana isika, mampitraka antsika amin'ny fotoana hoe mitanondrika isika sy ny sisa be da be. Amen. Mahafinaritra izany expérience izany ho antsika rehetra zay miaina sy mahatsapa an'izany ary isika zay mbola tsy tafiditra amin'izay intimité, zay le ambarantsika foana hoe intimité amin'Andriamanitra tsy toa, dia mampirisika anao hatrany ho amin'izay fifamatorana lalina izay iaina an'izay expérience zay fa mahafinaritra, misy tsiro henonao mihitsy, misy tena hoe fiaina mpiadanana mihitsy hoe miara-maniry sy miaraka mandrobona ao anatin'ilay expérience ary mampiakatra anao indray ho amin'ny herim-pinoana dimension ambonimbony hatrany. Teraina ny tompo, tsy avy amintsika izany fa avy amin'ny alalan'ny herin'ny filazon-tsara mitoetra sy miasa manapaka ao anatitsika. Zao anefa ry sœur sy frère, zao anefa ary ity ny tena ampitako avitra amintsika hoe tandremo fa ny devoly dia mikendry atsika foana izy, ny devoly dia te ampitaraboka atsika foana izy.
ary tadidio a fa ny soratra masina mampitandrina antsika foana ny amin'ny hoe ho anareo zay efa mijoro mitandrema fa sao lava betsak'izay andrarezan'ny finoana efa lava izay ary ny fianjeran'izy ireny tena hoe midoboka mihitsy kido satria rehefa tena mijoalajoala amin'izay herin'ny finoana izay rehefa tonga batiment ngezabe ny mpino anankiray tonga vatolampy ka rehefa mianjera iny dia tena ratsy ny fianjerana ary manimba zavatra be tabe mihitsy amin'izay le hoe midoboka izay ary tena trofean'ny satana mihitsy ilay izy. Ny olona tena kendren'ny satana indrindra dia ny mpino izay efa tena tsara fifatorana amin'ny Jesosy Kristy. Reny ny tena cible ny satana, reny ny tena hoe tiany satana mihitsy no miataky azy. Averiko indray isika izay efa tsara fifatorana amin'ny Jesosy, tena efa en Christ ao amin'ny herin'ny fanahy masina tsara mihitsy hoe mahatsapa an'ilay zavatra no resahantsika teo, expérience fiainana, teny fiainana velona ao anatintsika. Isika ny tena ataka ny démonie, ny olona matoritory, ny olona izay efa azy any amin'ny tontolon'izao tontolo izao, ao amin'ny tontolon'ny tsy fahamarinana rehetra, tsy miasa saina amin'ireny satana satria efa azy ireny. Fa ny tsy azy, surtout isika izay en Christ, isika ny tena chasen'ny démonie, isika ny tena ataon'ny démonie aza lamba. Maninona moa no mitondra an'izany fizarana izany amintsika? Amaky teny soratra masina isika Petera faharoa toko faharoa andininy faharoapolo andininy faharaiky amby roapolo andininy faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa raha misy efa afaka amin'ny fahalotoany izao tontolo izao noho ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy, io le niresahantsika teo hoe intimité, tsara fifatorana amin'Andriamanitra, miaina an'ilay expérience mahatsapa an'ilay herin'ny filazantsara velona ao anaty mihitsy, tena migote an'ilay voaloham-bokatry ny fiainana mandrakizay. Dia io ty ambaran'ity baiboly Petera faharoa toko faharoa andininy faharoapolo faraiky amby roapolo faharoa amby roapolo eto ity efa raha misy mpino efa afaka amin'ny fahalotoan'izao tontolo izao noho ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, nefa voasingotry izany indray ka resy ny farany dia ratsy noho ny voalohany. Zay le niresahantsika teo hoe efa afaka amin'ny zavatra izao tontolo izao satria efa tafiditra amin'ilay fahalalana tsara ny Kristy Jesosy, ilay expérience niresahantsika teo, kanefa voasaringotra indray amin'ny zavatra izao tontolo izao, ny zavatra tsy fahamarinana rehetra, izany hoe fiemorana. Tsika moa izao amin'izao vanim-potoana izao dia anatin'ny contexte apostasie, fiemorana be da be mihitsy ny mpino tafalatsaka amin'ity zavatra resahantsika ity, ka izany no antom-pizarantsika sy fifampahirezantsika androany anio hoe tandremo sœurs sy frères, tonony amin'Andriamanitra foana ny fifandraisanao izay fifamatoranao amin'Andriamanitra tsy toy izay tena hoe apetrao amin'i Jesosy Kristy foana, tsy avy amintsika io fa avy amin'ny alalan'ny herin'ny filazantsara sy ny azo fijaliana manapaka tao anatintsika diraina ny tompo. Dia tonony amin'Andriamanitra foana isan'andro isan'ora izay alliance fifaneketsika, efa nifaneketsika tamin'izay izy ihany koa dia miazona antsika. Amen. Zay zany no afatra ampahirezako antsika anio sy ampitako teny fifampizarana, fifampahirezana entre antsika amin'ny alalan'ny soratra masina anio. Satria ny antony andininy faraiky amby roapolo, fa tsara aminy raha tsy nalala ny lalan'ny fahamarinana toy izay hiala amin'ny didy masina natolotra azy rehefa nalala izany izy. Any hoe tsara kory zany isika tsy nalala kory toy izay efa tafiditra tao amin'izay intimité tao amin'Andriamanitra tsy toy izay. Ny antony dia ny conclusion ny andininy faharoa amby roapolo hoe efa miatra aminy ny ohabolana, marina hoe ny ambony verina indray amin'ny lohany, ohabolana toko fahaenina amby roapolo andininy faraiky amby folo. Ratsy be zany, ratsy be zany ny ambo ny alika no miverina amin'ny lohany, ny kosoa vavy efa ny sasa dia mihoso-potaka indray. Mazava be tsy ampiana tsy analana
izany fanambarany soratra masina izany zay no mba ifampahirizako amintsika hoe tandremo mitoetra ny fiemorana, tandremo fanotemonia de mikendratsika foana isan'andro isan'ora. Mahireza sœurs et frères tahin Jesosy daholo. Raso